Ny fotoana ohatran'izao a fotoana ianona tenin'Andriamanitra, fotoana hiderana ny tompo a ohatran'le teo reny a, ianarantsika izay zavatra apetraka ny tompo atao anatsika ary malalaka tsika amin'izay fahafahana omeny tompo atsika amin'ny fotoana salam zao. Tsisy hoe resaka engagement atao amintsika eto hoe tsy maintsy tonga eto foana ianao dia sy ny sisa malalaka be tsika eo amin'i Jesosy a. Tsy atokom-pivavahany ty a, tsisy resaka hoe sampana sy rakitra sy adidy sy resaka fafolo-karena ato a, tsisy an'izay fa ny zavatra takina ato a dia ianao tia an' Jesosy e, dia izay teny ambara tena hoe iainanao a, zay ny zavatra etaeta zany a. Fa rehefa ao amin'ny fanamasina dia hozy izy hoe ny fanahy ny fahafahana ny ao anatsika, dia fanahy ny fahafahana io mitarika amin'ny marina rehetrarehetra dia izay lazaiko izay hoe tsisy règlement, rehefa tsisy règlement zany akory tsy hoe baranahany fa ny fanamasina mitarika amin'ny fandondrana sy ny fandaminana ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Dia andao tsika hiaino tenin'Andriamanitra. Inona ny tian'ny tompo ambara amintsika androany? Andao tsika hijery ny Jaune. Resaka hoe tenin'Andriamanitra. Saoran'ny tompo aloha tsika efa tafahoana eto indray fa vita izay ny mission tany Tamatavy tamin'ny 16, 17, 18 o. Saorana ny tompo ny fahavitany nafahana ny tory teny an-dalana, nafahana ny tory teny amin'ny toerana nofaina, dia isaorana ny tompo fa izy ny asa ary nikasika ny fo ny olona nanolo tena ho an' Jesosy, ny olona nibebaka, ny olona natao batisa, dia ny asan'ny tompo tamin'izany rehetrarehetra zany dia ho azy ny voninahitra. Misaotra an' Jesosy tsika ary misaotra antsika tsirairay avy izay natsiaro-bavaka, nanohana am-bavaka an'izany asa zany. Araka ilay lazaina hoe tsy vita rery fa mila fampitondrana am-bavaka, dia misaotra ny atsiaro am-bavaka nakeo amin'ny tompo noho izany fitoriana izay natao zany. Misaotra ihany koa ny amin'ny fanohanana ara-bola izay nataontsika, satria ny fanohanana ara-bola izay nataontsika tamin'ny fahalalahana, tamin'ny fahafahana an-tsitrapo, nafahana, nanao ny asa, voninahitry ny tompo ihany koa zany dia isaorana antsika ihany koa zany fa hoy hoe tsy mamafy amin'ny zava-poana ianareo fa mamafy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra, dia ho an'ny tompo ny voninahitra ny amin'izany rehetra zany. Dia vita zany iny dia mbola mitohy ihany ny fandehanana amin'ny tory raha sitrapon'ny tompo dia any Antsirabe andray ny fitoriana manaraka. Ny daty tsy mbola mipetraka fa andray zany tsika mandeha mitory manaraka. Misy mangataka fitoriana ihany koa any Fort Dauphin any ho any koa tsika amin'ny fotoana izay napetraka ny tompo atao, fa misy mangetaeta tenin'Andriamanitra any. Be da be ny mangetaeta e, be da be mangetaeta fa mihaino ny fanahytsika hoe aiza no aleha, inona no atao izay fitarian'ny fanahy arak'izay fandaminany azy. Jaune toko fa enina. Andininy fa 7:20. Jaune toko fa enina, andininy fa 7:20. Andininy soratra masina iray fa ao anatin'ity tantara ity tsara mamaky an'io Jaune toko fa enina io tsika ny amin'ny hoe nitorian' Jesosy ny amin'ny mofinaina. Fa ao anatin'le fitoriana zany dia nisy teny ao anatin'le tantara zany dia misy teny anankiray raisitsika dia nomen'i Jesosy lazainy hoe andininy fa 7:20 ny fanahy no mahavelona, ny nofo tsy mahasoa na inona na inona, ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Dia mitoy izy amin'ny andininy fa 4:20 hoe fa misy ny sasany aminareo izay tsy mino. Fa fantatry Jesosy hatramin'ny voalohany izay tsy mino izay hamadika azy. Ny teny izay nolazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana.
Ny tiana zaraina amintsika eto androany dia ny amin'ny hoe mazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra. Ny mazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra ho aso ho anao. Ataontsika ahoana ilay tenin'Andriamanitra? Inona ny fiantraikan'ilay tenin'Andriamanitra? Manao ahoana ny fiainantsika ilay tenin'Andriamanitra? Ilay teny rehetrarehetra voalaza. Fa nilaza mihitsy Jesosy fa ny teny izay ambarany dia fanahy sy fiainana. Fanahy sy fiainana. Izany hoe vatantsika io, vatana mijoro sahala amin'izao, fa amin'ny zavatra tsy hita maso dia misy ny fanahy. Ary samy manana ny fanahy tsika tsirairay avy ireo. Io fanahy io nefa tsy vokin' ny zavatra ny foronina, tsy vokin' ny zavaboary, tsy vokin' ny vokatry ny tany. Fa io fanahy io tahaka ny fahavokisan'ny tena amin'ny vokatry ny tany, ny nofo zany, dia io fanahy io koa mila velomina amin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra. Ary rehefa io tenin'Andriamanitra io no mamoky an'ilay fanahy, dia ilay fanahy amin'izay no mibaiko ny tena sy ny haina sy ny vatana ray manontolo. Misy ny olona nefa raha tsy mbola tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, raha tsy mbola tonga ao amin'ny Jesosy, dia tsy miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra io fanahy io, dia ny saina sy ny vatana tafasaraka amin'Andriamanitra izy zany ampanahy. Taditsika fa rehefa nanoty Adama sy Eva, tenin'Andriamanitra miteny hoe amin'ny fotoana izay hinananao an'io dia ho faty tokoa ianareo. Fa maty ve izy teo eo? Tsy maty izy. Fa inona ny zavatra nitsanga rehefa tao aorian'ilay fahalavona, tao anatin'ilay fandavana fandikana ny tenin'Andriamanitra? Inona ny zavatra niantra? Tafasaraka tamin'Andriamanitra izy ampanahy. Tsy Andriamanitra intsony zany no ny baiko ny fiainany. Tsy Andriamanitra intsony no ny ny fiainany. Tsy nila saina tamin'Andriamanitra intsony izy, fa nataony arak'izay tiany ny fiainany. Satria mbola nomen'Andriamanitra anazy ny faculté, ny fahalalana, ny saina zany, ny fahaizana, ny aina, ny tena. Dia tafasaraka amin'Andriamanitra ny fanahy, fa ny vatana sy ny saina eo ihany. Dia be da be ny olona hitanao hoe mavita zavatra, mahay zavatra, mandeha ny teknôlôjia, mandeha ny fivoarana eto amin'izao tontolo izao, marani-tsaina ny olombelona, satria nomen'Andriamanitra saina, nomen'Andriamanitra fahalalana, fa le fanahy nefa tafasaraka amin'Andriamanitra. Tsy hoe mahay be akory, tsy hoe manat-saina be akory, tsy hoe mavita zavatra tsara akory, tsy hoe mandroso be ny ara-teknôlôjia akory, dia hoe ao amin'ny tompo. Fa ny fanahy tafasaraka amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra nefa nanome fahaleovana, ary zay mihitsy moa le fahotana. Le fahotana dia ny fandaozana le fanjakan'Andriamanitra, le fanapahan'Andriamanitra, le famehezan'Andriamanitra, fa te handeha amin'ny sainy sy ny fahalalany. Ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Dia nitsokatra ny masony moa avy eo, ahoana moa ny alalanao hoe ratsy io, nihinana an'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ianao. Dia fiandohana kely tany an-tantara izay tiana zaraina amintsika izay, fa zavatra tena tiako horesintsika androany dia hoe manahoana ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra ve io fanahintsika io? Fa raha vao tsy velomy ny tenin'Andriamanitra io fanahintsika io, dia mirongatra ny nofo. Dia rehefa mirongatra ny nofo, dia feno fahotana sy faharatsiana. Izany hoe ny fehezana ny nofo, ny fehezana ny olona voajanahary le mpanota, dia ny famehezana azy dia amin'ny alalan'ny fanahy izay mety hitarika anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Le fanahy nefa tsy ho velombelona raha tsy mandray ny tenin'Andriamanitra. Le fanahy tsy ho velombelona raha tsy mandray ny tenin'Andriamanitra. Dia ianao mamaky io ny tenin'Andriamanitra io dia kamo ianao, satria ny nofonao tsy mandray ny tenin'Andriamanitra io, ny sainao tsy mandray ny tenin'Andriamanitra io, fa ny fanahy ambony indrindra, fanahy ny voalohany indrindra, mila mivoky ny tenin'Andriamanitra. Olombelona ampanaza aso ianao. Dia apetraka Jesosy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Manome fiainana ny tenin'Andriamanitra. Mba hiainantsika ve zany? Hivelomantsika ve zany? Firifiry ny olona makany am-piangonana isan-kalahady. Ankoatra ny isan-kalahady, misy fikambanana le ao anatin'ny herinandro. Fa misy fanovana ve eo amin'ny fiainana? Fa ny ataon'ny tenin'Andriamanitra voalohany indrindra dia mitarika ny olona ho amin'ny fahaterahana indray.
avy any ambony. Fa raha io tenin'Andriamanitra io no milatsaka ao am-po, ary io tenin'Andriamanitra io ny ainana sy ankatoavina, dia be da be ny zavatra miova. Be da be ny zavatra miova. Be da be ny zavatra tsy mbadika tanteraka rehefa tela ilay tenin'Andriamanitra ny ainana. Fa zao nefa zavatra misy. Le tenin'Andriamanitra indray ataon-doha fotsiny. Dia raha ataon-doha fotsiny io, dia izay ilay fahalalana. Dia rehefa fahalalana io a, dia voasoratra hoe ny fahalalana maninona? Mampieboebo. Mampieboebo. Raha vao ao an-tsaina zany io a, ao an-tsaina fotsiny, dia ohatran'ireny mianatra tantara, ohatran'ireny mianatra fizika, ohatran'ireny mianatra siansa, ohatran'ny mianatra taranja zany izay omena. Dia ohatr'izay koa zany hoe taranja, ohatsika any am-pianarana hoe religion. Dia hainao tsara ny tantara, hainao tsara ny toko sy andininy, hainao tsara ny mombamomba an'izay rehetrarehetra zay, fa tsy mitondra fiainana satria tsy milatsaka ao am-po. Ary rehefa tsy milatsaka ao am-po dia tsy misy fanovana. Ary rehefa tsy misy fanovana dia mbola tafasaraka amin'Andriamanitra ihany. Ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy misy fiainana fa fahafatesana. Tsy manana ny fiainana mandrakizay fa any anatin'ny fanameloan'Andriamanitra. Dia te hiteny ny tenin'Andriamanitra androany hoe hatramin'izay nandrenesana ny teniny izay, hatramin'izay nandraisana ny baiboly izay, latsaka tao am-po ve ary nanova ny fiainana, nanova ny toetra, nanova ny fijery, nanova ny fiteny, nanova ny fo ve ilay tenin'Andriamanitra mba andeha araky ny ato anatin'ny baiboly. Satria izao, ny zavatra rehetrarehetra dia manana ny notisiny. Raha hividy fanafody ianao a, misy notisy ao. Tsy ampiasaina fotsiny ilay fanafody. Raha hividy telefônina ianao a, dia misy notisiny ao. Raha hividy, tsy haiko, hividy zavatra elektrônika ianao a, zavatra elektromenager ianao a, dia misy notisiny ao mba hahafahanao mampiasa araka ny tokony ho izy ilay fitaovana. Ohatra izany hoe misy fitaovana tsara tarehy mihitsy ny vidiana, satria tsy mamaky an'ilay notisy, vao natsatoka tamin'ny prizy ilay izy dia may. Satria ny courant 220 volta, ilay izy nefa 120. Dia mipoaka, may dia simba. Vokatry n'inona izay? Tsy namaky notisy sady tsy nampiatra an'ilay voasoratra atao amin'ny notisy. Dia ohatr'izay ny olombelona rehetrarehetra, misy notisy ntsika, fa tsisy mampiasa an'ilay notisy ny ankamaroany, dia may, poaka, simba, levona, marary, mahantra, ory, satria tsy mandeha arak'izay notisiny. Fa ho an'ny olombelona rehetrarehetra, na vazaha, na karana, na sinoa, na inona izy na inona fiodirany, olombelona rehetrarehetra tia any notisy tena izy, ny baiboly zany. Tia ny tena izy. Tsy kristianisma akory ary ny teneniko, fa kristianisma zany foronon'olona. Jesosy tsy namorona ny kristianisma. Raha hijery resaka hoe soratra hoe kristianina ianao anaty baiboly a, tsy haiko indrona intelo ihany zay no miverinao. Fa Jesosy tsy namorona kristianisma, fa Jesosy namorona mpianatra. Ary rehefa mpianatra dia mandeha an-dakilasy. Ary rehefa ao an-dakilasy dia misy boky sy kahie zavatra ianarana. Ity baiboly ity ny ianarana. Ity baiboly ity ny notisy. Ato mampianatra ny amin'ny fifandraisan'ny mpivady. Ato mampianatra ny amin'ny fiainan'ny tanora. Ato mampianatra amin'ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny. Ato mampianatra ahoana fomba fiaina raha miasa any am-piasana. Ato mampianatra amin'ny fiainana maro isan-karazany. Ato daholo zany rehetrarehetra zany. Komplety feno ity. Zao ajambain'ny devoly. Dia ataon'ny devoly variana amin'ny boky hafa. Inona ny boky mahavariana anao azy zao? Inona ny boky tena mbanao aminao ao zao? Roman, bande dessinée. Tsy fantatro ny akoatr'izay. Zay ny boky. Eo koa ny resaka internet, mbana amin'ny sainao, mbana amin'ny fonao. Ny gazety,
vaovao ratsy foana ny hitanao ao, vaovao mampalahelo foana ny hitanao ao. Eo koa ny Facebook tsy isy farany. Fiainan'olona ny hitanao ao, fiainanao tantarainao ao. Facebook, book, hitan'ny olona. Boky vakiana fotsiny ianao zany, boky mivelatra. Nefa ianao raha noman'ny tompo anao ma tsy ho Facebook zany ianao, ho ampideraina amin'olona daholo ty rehetrarehetra ty, ny voyage-na lehanao, ny tranonao, ny fiaranao, mombanao rehetrarehetra. Tsy hainao ka fa ny fiainanao miafinao amin'ny Kristy. Ary ny Facebook manalavitra ny olona mifanakaiky, fa mampifanakaiky ny olona lavitra. De lasa virtuel. Zay le hoe virtuel, zany hoe misy olona amanarivo ny namany, fa namany tsy hita eo. Fa izy ao an-trano izy reriny ao. Minambara izy de izy rery. Manao zavatra izy de izy rery. Mangingina eo zany izy. Fa mananamana izy be da be. Fa virtuel. Mitsimbadika daholo le zavatra rehetrarehetra satria tsy araka ty baiboly ty e. Tsy araka ty baiboly ty. Misy mpianakavy mandeha restaurant, fa anarany fotsiny miaraka restaurant milatabatra eo, fa samy mikitikitika Facebook eo daholo. De tonga le sakafo de samy mihinana de vita de aloha vola de lasa mandeha. Fihinana ny arahana teo hoe mba hiaraka, mba hifanakaiky, tsy mifanakaiky akory. Ao an-trano de samy any amin'ny misy azy any. Simba le olona, simba le fifandraisana, simba le tontolo, lasa tsy le teknôlôjia. Ary reo zavatra tsara ho fantatsika fa i Satana de mitarika olona maro amin'ny fahaverezana amin'ny alalan'ny teknôlôjia. Manalavitra an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. De rehefa tafita lavitra an'Andriamanitra, de manalavitra azy ankonana sy vady aman-janany eo, dia mirona any amin'ny falotona sy ny maro samihafa. Fa ny zavatra tiany Tompo apetraka aminao, manahoana ny fiainanao an'le notisa? Mba vakianao isan'andro ve ty baiboly ty? Ary vakiana fe vakiana, fa ampiarina ve? Ankatoavina ve? Am'izany ho Jesosy zay rehetrarehetra nandreny teniko de hoarina amin'ny lehilahy endry. Na hoarina amin'ny lehilahy nanatsaina. Zay nandreny teniko izy ka nankato de hoarina amin'ny lehilahy endry, lehilahy manatsaina, izay niady lavaka, niady lavaka, niady lavaka. Ary rehefa avy niady lavaka de nahita ny vato, ary rehefa nahita ny vato de nanorona ny trano teo ambonin'ilay vato. Avy ny orana, avy ny rika, avy ny rivotra, nandalo teo amin'io trano io, fa tsy nienjera le trano. Satria niady lavaka, niorina teo ambonin'ilay vato, nitsangana. Satria nahoana? Niaino an'le tenin'Andriamanitra ary nakato le tenin'Andriamanitra. Aleloia! Lehilahy manatsaina, lehilahy endry. Niaino ary nakato. Inona tiany zany tenenina? Taka ny tranontsika izaho sy ianao. Ary io trano io ho avy ny fisedrana amin'io trano io. De inona ny fisedrana natao? Nandeha ny rivotra, nandeha ny orana, nandeha ny avandra, nandeha ny rika. De rehefa avy reny rehetrarehetra reny, de mandalo eo amin'le trano. Raha ohatra le trano ka tsy mafototra, raha ohatra le trano ka tsy tafaorina tsara, de mirodana ary loza ny fianjerany. Zany hoe ho avy ny fakapanahy. Efa manambady ianao raha lehilahy, fa ho avy eny ny vehivavy mandalondalo eo, tsaratsikitsiky, tsaratsara fanahy, tsaratsara totra. De ianao indraindray mety hoe sorisirena ny trano. De ianao fa taitra kely, mahafinaritra kely. De mba mitsikitsiky koa ianao, de mba mamalimaly tsara eo ianao. De voly tsy hisy tandroka. Fa le sary aseo reny hoe lava tandroka sy ny sisa. De voly ozy izy de mahay maka ny endriky ny mazava. Zany hoe ny ratsy tsy hitanao tonga de ratsy. Azosika ve zany? Ny vola sandoka tsy tonga de hitanao hoe vola sandoka.
fa zay madiso hevitra atsika hoe rehefa devoly tonga de hitanao hoe devoly latsaka tany. Fa miafina izy de ao ambadika de ao anaty ao izy. Andambolambo anao de andavo anao. Ka ianao raha lehilahy, raha tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny fonao, raha tsy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ny teny ny fiainanao, raha tsy latsapaka ao ny teny ary mankatohan'iny ianao de ho avy zay iraka lefa ny Satana zay, andavo anao ny vehivavy de ho lavo anao. Enjery ianao. Satria tsy niorina tamin'ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy ny lohany, Jesosy ny fahazavana, Jesosy no mibaiko, Jesosy no ambony indrindra, ary nofo tsy mahasoana inona na inona fa ny fanan'ny mavelo. Fa rehefa miondrina ao aminao kosa nefa ny tenin'Andriamanitra de tsy azo nizaniza ho zogozoniny ianao, tsy azo nizaniza ho azery ianao, tsy azo nizaniza harodana ianao. Ho avy koa ny tsaiko fanamorana manao taratasy amin'ny alalan'ny kolikoly, ny tsolotra, ny vola rehetrarehetra alomba hivoaka moramora ny taratasy, na ho vita moramora zay zavatra tao. Anisan'le rika sy ranonorana koa zany. De raha ohatra ianao ka tsy miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra de ozy ianao hoe ho ataoko ty, loza ny fianjerany. Vitany eto, faly ianao, faly ny olona, Andriamanitra tsy faly aminao, ary midy aminao fahazaka ny lanitra. Raha toka tsy mandeha amin'ny fahamarinana ianao, tsy mandeha amin'ny rariny ianao, tsy mandeha amin'ny hitsiny ianao zay ilaina eto Madagasikara zay. Fa be da be ny manan-tsaina eto, be da be ny manam-pahalalana eto, be da be ny manam-pahaizana eto, fa vitsy ny matahotra an'Andriamanitra, vitsy ny mandeha amin'ny rariny, vitsy mandeha amin'ny fahamarinana. Zay nefa no ilaina. De ny tenin'Andriamanitra de hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 7:10 hoe manamasina azy amin'inona? De inona toyany? Ahoana tsara? Manamasina azy amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Dikany hoe masina de voatokana, natokana. De ny vavaka nataon Jesosy de izy hoe atokana izy ho amin'ny fahamarinana. De ny atonga azy olo marina de ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa milatsaka ao anatinao ny tenin'Andriamanitra ka mikasika ny fonao, mandresy lahatra anao, de mitokana ianao amin'ny fahamarinana. Anao ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha tsy milatsaka ao anatinao io tenin'Andriamanitra io, fa atao tsaina fotsiny, de tsisy fanovana. Ohatrany tsisy fanovana tamin'ny Nikodemosy. Nikodemosy nahay tenin'Andriamanitra. Nikodemosy nalala tsara ary mpampianatra ny Israely. Fa tsy nalala ny ao amin'ny fahazakan'Andriamanitra. Tsy nalala ny fahaterahana avy any ambony, tsy nateraka avy any ambony. Satria tato tsaina ny tenin'Andriamanitra ny raisina. Jiosy rehetrarehetra nandahan Jesosy, lazay fa misy devoly Jesosy. Ny jiosy te haka vato mihitsy andeha hitoraka an Jesosy, saingy tsy mbola tonga ny fotoanan Jesosy dia tsy tanteraka izay. Ny jiosy de namono an Jesosy, ary zay ny lazain'ny Petera. Rehefa nitory izy hoe i Jesosy zay novononareo. Satria nahoana? Milaza izy fa manana an'Andriamanitra, manana ny tenin'Andriamanitra, taranaki Abrahama. Fa raha tena taranaki Abrahama izy, raha nanana an'Andriamanitra izy, tsy ho novonoany Jesosy, fa jamba ny masony. Satria taiza le teny no latsaka, ato le teny no latsaka. Fa androany ny zavatra de davy ny tompo amiko sy aminao, ilatsaka ato le teny ato am-po, fa tsy ao an-tsaina. Ary isy finoana, fa rehefa misy finoana le teny, de misy fiatraikany amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Amen. De ny zavatra de davy ny tompo amintsika isan'andro san'andro zaho sy anao, any am-piasana, any atokantrano, any izay misy antsika any, olona miaina araka ity tenin'Andriamanitra ity. Mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fahitsiana, mandeha amin'ny tahotra an'Andriamanitra, mandeha amin'ny fitiavana ny rahalahy. Fa raha zay keny atao de milamina ny tany. Saingy tsy zay ny zavatra misy. Saingy tsy zay ny zavatra misy. Androany ny zavatra de davy ny tompo amiko sy aminao, miaino, mankatoa, miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra.
fa hoy ny tompo zay mandre ny teniko ka tsy nankatoy zay lazaiko de hoarina amin'ny lehilahy adala. Zany hoe mandre ihany fa tsisy fankatoavana. Hoarina amin'ny lehilahy adala zay nanorona ny tranony tambony iny, tambony fasika. Inona ny anorenanao ny fiainanao? Fasika sa vato? Halleloja. Fasika sa vato? Fa be da be ny mihaino tenin'Andriamanitra, be da be ny mahalala tenin'Andriamanitra, fa ny fiainana mbola miorina ambony fasika. De ao ihany ny langy, ao ihany ny risoriso, ao ihany ny kolikoly, ao ihany ny fangalaram-bady, ao ihany ny fijejojejoana, ao ihany ny fialonana, ao ihany ny tsy fitiavana, ao ihany tsy famelan-kelo, nefa makany am-piangonana, nefa makany an-tranon'Andriamanitra, nefa manao asan'Andriamanitra, nefa manao fanompolo, satria fasika ny toerana. Fa raha te hiorina ambony vato lampy ianao, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, mamela zay meloka taminao, mamindrafo, aoka tsy amin'ny fijejojejoana, aoka tsy amin'ny fosafosana, aoka tsy amin'ny fampijaliana olona, mandehana amin'ny fahamarinana, mandehana amin'ny itsiny, noho ity tenin'Andriamanitra ity no afitanao an'izay. Ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Mamonamonaina, mamonamonaina raha toka fivavahana tsy misy aina ny tenin'Andriamanitra. Mamonamonaina raha toka religieux, raha toka tokom-pivavahana. Ozy le ranabavy nandalo tato izay a, ny hainy tenin'Andriamanitra izy, ny hainy tenin'Andriamanitra izy, isaky ny tonga ato ao izy dia ohatran' za foana ny voateny. Zay sisy tsy mifampiresaka. Iza tsy mahalala ny fiainan'ny personnel. Fa zay ny fanahy rehefa miasa ny fanahy, ianao zao tsy fantatro. Fa zay zavatra mety voalaza eto dia ianao ny voateny ao anatin'le izy. Dia isaory Jesosy rehefa voateny ianao. Ozy hoe za misy koa tsy tiany lehilahy io fa ohatran' za foana ny teneniny. Zara renao voateny. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aza reraka amin'ny fananarany Jehovah, fa zay zanaka tiany no anariny sy faizany koa dia maherezy ianao. Dia misaora ny tompo rehefa misy zavatra ohatran'ny marito milatsako aminao ao. Satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny teniko dia tahaka ny kanota, ny teniko dia tahaka ny sabatra roa lela. Zany hoe mandrasarasa io, manala zay tsy mety eo aminao, manala zay le famorana ara-panahy, noforana Isaka, ho marika le fihavanana amin'Andriamanitra. Misy nofo ny andahana, ny esorina, mba ho madio izy. Ny famorana antsika dia famorana ara-panahy. Miala zay nofo loto, miala zay fahalotona, miala zay ala nofo, zay le nofo tsy mahavita na inona na inona. Dia ny ahafahana anaovana ny famorana io dia ny tenin'Andriamanitra. Hoy izy hoe velona sy mahery, maranitra mihoatra noho ny sabatra roa lela. Halleloja. Dia meteza andairan'le sabatra ianao, fa famonjena ny fanahinao zay. Meteza andairan'le sabatra ianao. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra, raha masonao manafotoana anao, dia ahoana? Esory ala aminao izy, dia ary io lavitra any. Fa tsara ho anao manana maso anankiray, miditra ny fanjakany lanitra, toy izay manana maso anankiroa, nefa makaiza makany amin'ny fahaverezany. Ohatr'izay koa ny tanana, ohatr'izay koa ny tongotra. Aleo tanana ray miditra ny fanjakany lanitra, toy izay tanana roa miazakazaka any amin'ny fahaverezany. Dikan'izay raha lasaina vavy, misy zavatra endahanao, misy zavatra ongotanao, misy toerana tsy alentsony ao, misy boky tsy jerena tsony ao, misy filma tsy jerena tsony ao, misy zavatra tsy jerena maso tsony ao, misy akanjo ariana ao, misy olona tsy faneraserana be tsony ao, misy toerana tsy alentsony ao. Satria efa rasainy le tenin'Andriamanitra ianao, ary amasina anao zay. Zay kely dikan'le izy, tsy hoe masonao io nandeha hoe sorony, fa heviny ara-panahy zany. Dikan'izay matoa mesorina maso, marary zany maso esorina zany. Matoa tapahany ty tana, rehefa tapahany ty tana ty, marary zany. Dikan'izay le olona mety isarahanao,
le toerana mety soalehanao intsony, le zavatra mety ho arinao io, toy hoe marary mihitsy ty Jesosy a. Fa zao marary ty fa hidirako amin'ny fanjakany lanitra. Halleloja! Marary ty fa hidirako amin'ny fanjakany lanitra. Fa raha ity a ny afinarinaritra anay eto nefa midiny lanitra, aleoko marary de miditra amin'ny fanjakany lanitra. Zay afinarinaritra anay eto a nefa zahako a mandromandro manana aretina ary mipetraka ambony bomba. Dikan'izay evero ny lalantsika tsirairay avy, mizotra makany amin'ny fiainana ve, rantsanana isan'andro ve. Fa hoy Jesosy, izany tena voaloboka, ianareo ny sampany, zay miray amiko de mamobe izy, ary zay rehetrarehetra miray amiko de molokatsanana mba hamobebe kokoa hatrany. Dikan'izay io tenin'Andriamanitra io mandratsana anao io, malala anao io, manitsy anao io. Halleloja! Mamela eloka ianao am'izay olona meloka taminao, de mafy zany aminao satria izy meloka taminao. Fa raha te hiditra amin'ny fanjakany lanitra ianao, tsy manana safidy ianao fa mamela eloka. Fa ozy ny tompo hoe raha zasa namela ny eloka ao, tsy niditra amin'ny fanjakany lanitra ianao. Ary ianao raha tsy mamela ny eloka ny hafa, za koa tsy amela ny eloka ao. Anjaranao misafidy. Mazava be zany. Mazava be zany. Toy izany marary ty Jesosy e. Fa miditra amin'ny fanjakany lanitra ahako, de isoroko zany ty. Halleloja! Fa io tsy famelan-keloka io mamparary ara-batana. Lany lera ianao mankany amin'ny dokotera, hoaninao daholo ty fanafody rehetrarehetra ty, tsy mety sitrany ianao. Vaolanao anao nefa de anao mamela eloka fotsiny. Vo mamela eloka fotsiny ianao, arinao daholo ny fanafody. Veloma ry dokotera. Fa tsy te hamela eloka, tsy te hamindra fo, tsy te hiantra. De rehefa tsy te hiantra, tsy te hamindra fo, de le fanafody no hoanina. De le dokotera no le dokotera ambony dokotera nefa Jesosy Kristy. Misy ny atao anatin'ny tenin'Andriamanitra ato, Andriamanitra nanome tsy misy, fa raha tokony any amin'Andriamanitra izy tany amin'ny dokotera izy nandeha, de meloka tamin'Andriamanitra mihitsy izy avy eo. Tsy midika zany akory hoe ratsy ny dokotera ho an'izay dokoterato, fa isaorana ny tompo famezam-pahasoava nomeny tompo anareo amin'ny maha-dokotera anareo. Ary androso ohatrany ianareo, lioka de dokotera. Nanolotra ny ny filazantsara. Ary lioka dia nanaraka amin'ny Paoly tamin'ny évangélisation sy ny mission rehetrarehetra nataon'ny lioka, nataon'ny Paoly, dokotera lioka. Fonoteny kely zay, sao dia hozy sika mantsy hoe tsy ilaina zany ny dokotera. Fa manindry be ny fanahy masina androany a amin'ity tenin'Andriamanitra hoe mahaiza mamela eloka, mahaiza mamindra fo. Ny aizana zay a ty tenin'Andriamanitra ty, ny fanahy masina milatsaka ao anaty. Izao koa ny zavatra faharoa, tsy misy ainy io tenin'Andriamanitra io raha vao tsy ao fanahy. Rehefa nanao lanitra sy ny tany sy zay rehetrarehetra nisy teo Andriamanitra, de inona no nampiasainy? Ny teny. Fa ny teny ve nandeha ho azy tamin'izao? Tsia, inona niaraka tamin'ny teny? Ny fanahy. Ny fanahin'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano, de ny fanahy zany niandro fotsiny le teny andeha. De rehefa nandeha ny teny plus fanahy, nisy fiatraikany. Dikan'izay rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ianao, mangatahany fanahy masina nazava, hampianatra, noro, hitarika anao, mba hisy vokan'le tenin'Andriamanitra raisinao. Fa raha vao tsy iainana amin'ny alalan'ny fanahy masina ity, atosiky ny fanahy masina ny tenin'Andriamanitra, de tsisy fiainana. Lazaiko anao zany. Lasa teoria, lasa fahalalana ara-tsaina, ary tsy miditra fanjakany lanitra. Halleloja! Fa ny voalohany indrindra dia zao, meteza teraky ny tenin'Andriamanitra. Vakio kely ny Petera, efa teraky indray anareo izy izy, tsy tamin'ny voa, mety loha, fa tamin'ny tsy mety loha, dia ny tenin'Andriamanitra. Petera, voalohany, toko voalohany, 7:20. Petera voalohany, toko voalohany, 7:20. Fa efa teraky indray ianareo, tsy tamin'ny voa, mety ho loha, fa tamin'ny tsy mety ho loha, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Ho aso anao. Ho aso anao. No ataony ny tenin'Andriamanitra voalohany, ny ataony ny tenin'Andriamanitra voalohany, dia ny fanaterahana anao indray ao amin'ny fanjakany lanitra. Mandre ny teniny amin'ny fibebahany ianao,
mandray ny teniny amin'ny fialana fahotana ianao, mandray ny teniny amin'ny resaka fahamasinana ianao, torotoro ny fonao, tsy milamina intsony ny sainao, efa mikitika anao zay ny fanahy, ary ny mitarika anao zay hibebaka, hiala amin'ny ratsy ka tsy hiverina amin'ny intsony. Rehefa avy eo ianao niaiky ny fahotanao, nanaiky ny fanjakan'i Jesosy ao am-po, amin'iny fotoana iny ianao le nateraka avy any ambony. Ny tenin'Andriamanitra no milasaka, dia rehefa le tenin'Andriamanitra milasaka, manozongozona ny ao anatinao, dia mahatonga anao amin'ny fibebahana. Satria ny tenin'Andriamanitra dia rano. Nateraky ny rano sy ny fanao izy ny voalaza amin'ny Jaona 4. Ny faterahana avy any ambony, firiny amin'ny olona miditra any am-piangonana, firiny amin'ny olona miditra any toeram-pivavahana, firiny amin'ny olona ao anaty sampana sy ao anatin'ny asa fionim-pony, nefa nateraka avy any ambony. Malahelo milaza aminao fa vitsy ny nateraka avy any ambony. Vitsy ny nateraka avy any ambony. Tsy miaina amin'ny fahamasinana, tsy miaina amin'ny tahotra an'Andriamanitra, tsy miaina amin'ny fahamarinana, fa tsy mbola nateraka avy any ambony. Satria tsy nateraka avy any ambony, alohan'ny anaovana asa, alohan'ny anaovana fitoriana, alohan'ny andehanana amin'ny rehetrarehetra zavatra an'Andriamanitra, mila nateraka avy any ambony aloha. Dikan'izay nateraka avy any ambony zay ny bebaka, niala tamin'ny fahotana, tsy niverina tamin'izay intsony, no amasin'ny tompo, nomeny ny fanamasina, mandeha amin'ny fiainam-baovao. Nateraka avy any ambony ve ianao? Nateraky ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Ny votsy mety loha. Zay le voalaza teo. Nateraky ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy any amin'ny Luka 2:20, lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Ny teniko tsy mba ho levona. Ary hoy Jesosy hoe dinionareo soratra masina, satria ataonareo fa ao amin'ny no maninona? Ao aminy nazonareo fiainana. Ireny no manambara ao izy, kanefa nareo tsy mety manatona. Be da benga zany mandre tenin'Andriamanitra, fa mijanona eo amin'ny fandrenesana fotsiny, fa tsy misy fanapahan-kevitra hoe andeha hanatonan'i Jesosy, ialako ny fahotana. Ivereno kely le Jaona teo. Dinianareo ny tenin'Andriamanitra hozy izy, satria ao aminy ataonareo fahazoana fiainana. Ireny no manambara, kanefa nareo tsy mety manatona mba hazonareo fiainana. Jaona 5 misaotra 5:30. Jaona 5:30. Dinianareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara, kanefa tsy mety manatona ianareo anananareo fiainana. Ny ambara zany ity notisy ity dia Jesosy. Ity nefa dinian'ny olona, ity manambaran'i Jesosy, nefa Jesosy tsy aton'ny olona, fa ny mamaky an'ny olona sertifika hanapandray fanasan'ny tompo, mamaky an'ny olona sertifika hana vita batisa, mamaky an'ny olona diplômana mpiandry, diplômana diakona, diplômana zao rehetrarehetra zao. Tsy ahitana an' Jesosy zany, ary tsy idirana fanjakan'ny lanitra zany, tsy azona fiainana zany, satria tsy zany ny voasoratra ato. Jesosy no ambara ato, Jesosy ny voalaza ato. Diniana le tenin'Andriamanitra. Fa rehefa tonga amin'izay fanapahan-kevitra hoe manatona ary an' Jesosy, melary amin'ny fahotany, ary mandehana ary amin'ny fahamasinana, midira amin'ny vavahady ety, dia mandehana amin'ny lalana ety sy tery, fa malalaka ary mikodana ny lalana makany amin'ny fiainana fahaverezana, ary betsaka ny makany, fa vitsy ny makany amin'ny lalana ety sy tery. Tery sy ety ny lalana makany, ary vitsy ny makany. Rehefa saina misafidy amin'izay avy eo, tsy mandeha. Tsy mandeha. Dinianareo, iverinareo fa ahoana zona fiainana mandrakizay, reny manambara, nareo nefa tsy manatona mba zona fiainana. Androany fanapahan-kevitra entitra mila petraka amintsika, rehefa ao anao dia miorena tsara ao. Raha tsy mbola ao ianao, aza atao fianoana fotsiny, ohatrany mandeha mamonjy toeram-pivavahana dabilio le izy. Fa tena hoe androany Jesosy, torotoro ny foko. Androany Jesosy, tsy milamina ny saiko. Androany Jesosy, tsy hoe manaraka ny mama fotsiny na manaraka ny dada, na manaraka ny vadiko, na manaraka ny sizarizary, fa androany ianao no arahako. Androany ny olo-tena ao anao. Androany hanapa-kevitra mihitsy hoe ny teninao dia hoaniko amin'izay ary ampiariko. Hoy Davida, atao-poko no ireketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao. Ianao lavo foana io.
Ianao mijera foana io, ianao potraka foana io, ampio ny famakiana n'ity baiboly ity. Ampio ny famakiana n'ity baiboly ity. Ampio ny famakiana ary ny fampiarana an'ity amin'ny fanamasina izay mitarika anao. Inona no iarovany zatovo ny lalak'alehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao. Sambaritsika manana ny baiboly. Sambaritsika manana tenin'Andriamanitra. Any amin'ny toerana tsy ekena ny fivavahana kristianina dia rarana mihitsy ny fananana baiboly, rarana mihitsy ny toeram-pivoriana fiarahana mivavaka, rarana daholo izany rehetrarehetra izany. Fa dia mbola manana fotoantsika afaka miara-mivory, miara-mihaino tenin'Andriamanitra, miara-mivavaka eo amin'ny famasinana eo amin'ny fanatrehan'ny tompo dia araroatra izay. Dia mbola manana fotoana namakiana ny baiboly, vakio dia ampiaro. Fa misy fotoana ity tsy ho azonao intsony. Misy fotoana ity ho esorina aminao. Fa amin'izay fotoana izay tsy mampanina anao intsony rehefa nesorina satria efa latsaka atom-po le izy. Haleloia. Misy fotoana ianao mandeha mitory eny an-dalana tsy voatery hisy baiboly. Dia teny olona ary tao tsy mba mitondra baiboly akory iny. Religion zany indraindray hoe fombafomba fotsiny hoe mitondra baiboly ohatr'. Oentinao ohatr' fotsiny izy le izy ara-tsy ao am-po. Fa misy fotoana ianao tsy mitondra an'io mihitsy tsy milanja an'io fa le izy efa ato am-po. Haleloia. Dia ho avy ny fanenjehana rasaina bavy. Miditra ao anatin'le resaka 666 tsika, miditra ao anatin'le resaka fanatotolono tsika, miditra ao anatin'ny resaka le biby sy resaka antikristy tsika, miditra ao anatin'le hoe tsy afaka ividy, tsy afaka ivarotra raha tsy manana an'le chiffre ianao 666 sy maro isan-karazany. Be da be ny zavatra hoe sorina, be da be ny mety hoe tsy afaka miara-mivory, miara-mivavaka intsony, tsy afaka manao fivorim-bavaka intsony, tsy afaka mitoritory eny an-dalana intsony, tsy manana baiboly ampiasaina intsony, efa esorina eny amin'ny internet le baiboly tena marina fa le baiboly sandoka daholo mandeha any. Ny baiboly tena izy taratasy efa betsaka ny sandoka. Fa ataovy atao anaty le tenin'Andriamanitra. Tsy miteny izy ao ambany ontako ny iraketako ny teninao, na hoe any anaty boîte à gants, na hoe any anaty malety. Fa ho izy ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Ka na ho any Isalo ianao, na ho any Manakary ianao, na ho any Kanada ianao, na ho any États-Unis ianao, naiza le ianao, rehefa ao am-ponao ty tenin'Andriamanitra ity. Fa nilo ny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny teninao ny arovako ny lalak'alehako tsy voaloto. Ny teninao tsy mampanota anahy. Ao foana le tenin'Andriamanitra. Dia salamy voalohany miatra aminao avy eo. Sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny lalan'ny ratsy fanahy. Sambatra ny olona izay tsy mijanona amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota. Sambatra ny olona izay tsy mipetraka amin'ny fitoerany mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah misitrany. Dikan'izay misy olona mila ialanao. Salamy voalohany. Sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy. Tsy mandeha. Inona mandeha? Tongotra. Amindra. Zany hoe rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ianao, misy olona tsy arahanao dintsony tonga dia misaraka akoatra mpivady. Haleloia. Averiko tsara zay. So dia lasa misy mandray faly be fa ty saratsaraka amin'ny vadiny ihany. Tsy misaraka amin'ny vadinao zany mihitsy ianao. Raha vadinao ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra io. Fa io ny ianao tsara be io, cadeau io. Sotra Jesosy eny amin'ny vady malalaka io. Raha mbola misy zavatra mity hoe tianao iova, tsy mbola miova amin'io, malan-tena ny tompo fa miova io amin'ny fotoanany. Aleloia. Ny vady ihany tsy sarahanao. Andao vakina kely le salamy voalohany. Salamy voalohany. Salamy voalohany sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy. Tadio any amin'ny Korintianina any dia hoy ny tenin'ny Paoly hoe ny fisakezana amin'ny ratsy manino? Manimba ny fitondran-tena tsara.
ny fisakaizana amin'ny ratsy manimba ny fitondrantena tsara. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dikan'izay dia ahoana? Hoy ny tenin'ny frantsay zay hoe dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. Lazao anao hoe iza ny namanao, iza ny fampikasoanao, dia ho lazaiko hoe iza ianao. Azonareo ve dikan'izay? Zany hoe io ifaneraseranao sy fampikasoanao io mamindra totra aminao, mamindra fiteny aminao, mamindra fiakanjo aminao, mamindra fijery anao. Zay ena tonga Petera tratra rehefa tonga fanenjehany. Tratry Petera satria nitovy tamin'ny fomba fitenin'i Jesosy. Dia zay nantratrara anazy hoe ty namany ty, mandainga ianao nefa amin'ny fomba fiteninao mitovitovy ohatry ny endry Jesosy. Ianao koa zany arakarak'izay olona ifampikasoanao sy ifandraisanao io mamindra toetra iny, mamindra fanao iny, mamindra fisainana iny. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy. Misy elala zany, mahafinaritra anahy le fizorana vavobelona nataon'ilay ralabavitra izay mandeha zay hoe tsy gaga le olona ozy izy tsy nakany amin'ny ntsony tsy niarany sotrosotro tamin'ny ntsony tsy niarana nanao ny fanao ntsony satria za efa niova, tsy antsony ny lalako. Fa tsisy mihitsy hoe olona efa niova nefa ny lalana alehany sy ny toerana nataony sy ny toerana andehanany mbola iny ihany. Fa niova ve anao sa tsy niova? Niova ve anao sa tsy niova? Mila ainy ty tenin'Andriamanitra ty fa lazaiko anao. Mila aina, mila afo ny fanahy mandoro an'ilay tenin'Andriamanitra. Fa ianao ke mandre tenin'Andriamanitra foana any amin'izay alehanao ianao ke mandre tenin'Andriamanitra foana any amin'izay misy anao any. Fa firy ny niova, firy ny bebaka, firy na nolo tena ho an' Jesosy, firy no afaka, firy nahazo fiainana. Vitsy satria le teny tsy misy fanahy. Zay le efa nisy tantaraiko an'izay fa maromaro ngamba vao tonga teto dia averiko tantaraina indray le izy. Misy bara ao ambomanarina fa tory teniny alefa an'izay bara zay. Radio evangelika zany mandeha eo. Dia ao amin'ilay radio evangelika misy hira evangelika, misy tory teny. Fa maninona le bara mandeha fa radio evangelika, hira evangelika, tory teny evangelika, nefa izy mola bara ihany. Dia tonga ao ny olona misotro toaka, dia lasa izy mandeha mamo, miverina indray izy aveo mbola misotro toaka ihany ao indray. Fa inona zany le tenenonao? Inona zany le zavatra andeha ao? Tsisy fanahy. Tsy vitany hoe teny zany dia teny. Tsy vitany hoe mamotsy tompivavahana, misy fanahy avy eo. Misy ny fanamasina miasa avy eo. Dia verina any amin'ilay témoignage le ranabavy zay indray ozy izy hoe tena s'ennuie ozy izy. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra teto izy, nandray tenin'Andriamanitra teto izy. Tarika ho azy amin'ny fanoloran-tena. Dia nisy fotoana izy nandalo kely tany amin'ny katolika. Dia rehefa veo izy avy any dia ozy tena s'ennuie be atany. Tianay be ny olona rehetra. Tianay be ny katolika. Tianay be ny protestant. Tianay be ny luterana. Tianay ny olona rehetra. Sao dia veritsika fô dia verin'ny olona hoe mankahala olona tsika. Fa le sistema ny mila harodana, le fombafomba, le mampijaly olona, le mampanompo olona, le mieritreritra fa amin'ny alalan'ny fanaovanao fanompoana, fandoavanao vola, fanaovanao asa fanompoana, fidekorosenao sertifika sy diplôma ara-pivavahana no mahavoavozy anao. Ino ny tiana harodana? Fa ny olona tiana vonjena. Halleloja! Zany hoe noho le fitiavana ary no itenenana, tsy misorona. Satria ny tiana ihany no anarina. Halleloja! Dia raha vao tsisy fiainana ny teny, raha vao tsisy fiainana ny teny, tsy ao zay le fanamasina. Halleloja! Sambatra ny olona, salamy voalohany. Sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy. Iza ny namako? Iza ny arahako mandeha? Iza ny fanerasirako? Dia ozy ilay hira zay hoe namako manako lazaina aminao novain'i Jesosy ny fiainako. Tsy toy ny taloha intsony nanaraka azy aty ampita. Sainy ampita any an-dafy ny tiako tenenina. Fa niala tamin'ny fahotana izy. Dia izy hoe mila verina hatramin'ny voalohany ny fiainanao. Anadino ny lasa ianao, anjary olona vaovao. Ny namanao taloha mitona amin'ny fahaverezana tsy ho namanao intsony. Rehefa tsy ovy izy, veloma ry zalahy. Fa tsy mitovy ny lalantsika. Dia zay mahatonga misy rehefa ilay nitory lasa ara-tompoky lahy.
lasa hoe nodimandry mihitsy nodimandry am'izao tontolo zao tsy hitan'izao tontolo zao tsony ianao zay ny azo fijaliana zay rehetra an' jesosy kristy a tsy misy reharehako afa tsy ny azo fijaliana zay nambona an'izao tontolo zao raha ny amiko ary zao raha ny am'izao tontolo zao maty ianao tsy hitatrasy tsony tsy hitatsony ianao le anaty facebook tsy hitatsony ianao le anaty jesosy rehetra fa lasa izy maty iziko halleloia sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny lalan'ny fisainandratsy fanahy dinio zany zay lalanao dinio zany zay olona ifaneraseranao dinio zany zay olona takosina aminao raha mbola azo atao ihany ka raha hitarika anao any amin'ny fahaverezana dia ialao za akory tsy miteny hoe hakalaina ny olona za akory tsy miteny hoe tsy hotiana ny olona za akory tsy miteny hoe amahavoina sy ho tsaratsaraina ny olona tsika tsy mitsara ary tsy anjarantsika no mitsara fa ny tompo no mitsara fa raha hitarika atsika any amin'ny fahaverezana zay maso esory raha ohatra ka tonga anao any amin'ny fahaverezana dia alao maso ray ihany ohatr'izay zany azonareo ve lola izy sao dia misy mandrika vilana matsy sao dia isy iteny matsy hoe za tsy hiasa tsony tsy niteny anao mihitsy hoe za miasa tsony a lasa sekta indray tsika raha zay hoe tsisy miasa tsony fa ato daholy fa ianao fotsiny mandanjalanja mijery an'izay fomba rehetrarehetra mazava ve zay sambatra ny olona izay tsy mijanona eo amin'ny lalana faleha ampanota tsy mijanona izy ianao io zao ndray mandeha ndray le hoe mandeha fa vita aloha iny mandeha iny fa tokony ova zany ny fandehanao zao sambatra ny olona izay tsy mijanona misy ke dia mijanona mihitsy rehefa ifosafosa ahoana hony misy inona ndray hony rehefa jesosy ianao tsy mijanjanona amin'izany ntsony ianao e vavaka no ataonao misimisy ny tenin'andriamanitra ny vakianao na mitory tsy mijanona eo amin'ny lalana faleham-panota misy zany lalana faleham-panota tsy hijanonanao tsony zany tao anatin'ny lalana faleham-panota teo a le langa le risoriso a le kolikoly a le tsy fitiavana le fankalana le tsy famelan-keloka sy ny maro isan-karazany lalana falehan'ny mpanota ny famadihana famadihan-drazana tsy lalanao tsony zany rehefa am' jesosy ianao nambola ao daholo raha ny fianakaviana zay le marary zany fa marary hitondrana ny fiainana mandrakizay inona koa ny lalana tsy aletsony afaka miteny fanompo-tsampy halleloia ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahampaniratsira ina dika mpaniratsira moqueur aza mba monsieur moquet olona zany ina moa dikany hoe monsieur moquet ohatrany hoe manesoneso zany e manambanimbany manao esoeso teny tsy atsika tsony zany toetra zany tsy atsika tsony zany tsy mandeha tsy mipetraka amin'izany toeran'izany tsika be da be ny olona milaza fa-pivavaka be da be ny olona milaza fa kristianina be da be ny mpanao politika fa milaza fa kristianina nefa rehefa miresaka dia manadroadro rehefa miresaka dia manivaiva rehefa miresaka dia mametaka solonanarana ary manaratsy olona tsy natao amin'izany ny kristianina tsy natao amin'izany zasy ianao olombelona foana io manany ny ajany io manany ny asiny io ny anjely ara tsy sany teny ratsy ny devoly rehefa ny ady ny anjely ara tsy sany teniteny ratsy ny devoly zany rehefa ny ady fa indraindray tsika ity manadroadro manimbazimba mametaka solonanarana olona fa ny anarany ihany ny antsona azy inona ny eo amin'ny kopy dia zay antsona azy fa tsy mananratsiratsy olona any amintsika angamba nampitaiko angamba zay afatra zay vao raitsika aza mba ny olona mametametaka solonanarana sy f manesoeso sy manao petaka anarana amin'olona any amin'ny nohony faratsiny fa ianao aza miditra amin'izany tenenao amin'ny anarany ihany ny olona halleloia pratika izany zavatra resahana amintsika zany dia eo amin'ny andiny ny faharoa fa ny lalàny Jehovah no sitrany lalàny Jehovah no sitrany eny ny lalàny no maninona saintsainy ny andro amanalina saintsainy ny andro amanalina dia izay koa nomena antsika saintsainy andro amanalina ny tenin'Andriamanitra
saintsainao andriamanalina voalaza rehetrarehetra ato. Lalàny Jehova ny saintsainao andriamanalina, lalàny Jehova ny sitrany. Dia inona fiantraikan'le saintsaina ny lalàny Jehova? Tahaka ny azo ambolena amoron-drano velona izy. Gaga ny olona. Misy zavatra any aminao any izay tsy hitako amin'ny rehetrarehetra. Misy zavatra tena ohatrany manintona any aminao any. Tsy izy io fa Jesosy. Satria le lalàny Jehova ato nge Jesosy e. Lasa me malefaka ianao. Lasa me tsara fanahy ianao. Lasa mamaly tsara ny ratsy ianao. Lasa mandefitra ianao. Lasa mamindra fo ianao. Lasa tia famarinana ianao. Zany rehetrarehetra zany ny totaliny zany rehetrarehetra zany egalina Jesosy. Toetran' Jesosy zany. Ka ianao rehefa mifindra ao amin'ny Jesosy a, miara mitakosina amin'ny Jesosy a, miara miaina amin'ny Jesosy isan'andro a, dia le fiainan' Jesosy ny lasa fiainanao. Le toetran' Jesosy ny lasa toetranao. Le fisainan' Jesosy ny lasa fisainanao. Le fomban' Jesosy ny lasa fombanao. Halleloja! Ary le hamanimanitra an' Jesosy lasa manimanitra eny aminao koa. Zay rehefa mitoerana anankiray a, karaha misy fofona ranomanitra ao, dia manara-pofona iny ranomanitra iny avy eo. Zay. Dia nisy manontany ianao zay fa taiza ianao zany? Tsy nanara-pofona le ranomanitra. Na hoe raha mitoerana anankiray koa ka misy eritreritra ka maimbomaimbo afo ao, dia manara-pofona le afo. Tao maimbomaimbo afo nareo zany. Dikan'izay, rehefa ianao manakaikikaiky an' Jesosy foana amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fianonana izay rehetrarehetra ambarana, manimanitra ianao mandeha. Hitondra fiainana ianao mandeha, fa tsy hamona aminaina, tsy hakaleo, tsy hitondra fahafatesana, fa hitondra fiainana ianao. Satria mifandray amin'ilay tena voaloboka. Satria mitoetra ao amin'ilay trano dia ilay hitoeran'i Jesosy Kristy. Ny lalàny Jehova ny saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny azo iray ambolena amoron-rano izay velona izy. Mamoa amin'ny tena fotoany. Ny raviny tsy mba malazo. Zay rehetrarehetra ataony dia maninona? Lavorary avokoa. Te hijery zavatra lavorary ianao eto Madagasikara. Atombohy ao an-tokantrano zany. Salamy voalohany. Lalàny Jehova saintsain'andro aman'alina. Ovay ny fomba fanao. Ovay ny fomba toerana lery efa tsy ankasitrahan'ny tompo. Ovay zavatra saintsainy. Ovay araka ny tenin'Andriamanitra. Miasa ao aminao ny tompo. Miova ny tokantranonao. Tokantrano tsirairay avy rehefa miova, mamorona ny firenena. Zay ny vahaolanao antsika. Tia tenin'Andriamanitra ty. Tia tenin'Andriamanitra ty ihany. Fa tsisy ny ankoatr'izay. Halleloja. Tianao ve ny tenin'Andriamanitra? Jesosy le teny tonga nofo. Zao no natoko voalohany. Ny teny tonga nofo kanonina tamintsika. Jesosy zay. Fean'izay, Jesosy isan'andro. Jesosy sy ny teny isan'andro. Jesosy ny mampianatra anao amin'izay alehanao, mampianatra anao amin'izay ataonao, mampianatra anao amin'izay fanapahan-kevitra ao. Misy zavatra nge tsy voasoratra ato anaty Baiboly. Raha hifidy vady ianao tsy voasoratra hoe iranona ny vadinao. Fa arakaraka ny andraisanao ny Baiboly no ahafahanao mijery avy eo hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra. Dia arakaraka ny fahafantaranao sitrapon'Andriamanitra ny akanao fanapahan-kevitra avy eo. Andehananao amin'ilay tenin'Andriamanitra. Raha nandeha nitory zao sika nakany Tamatavy a, tsy voasoratra tato mihitsy hoe andeha hitorinareo amin'ny volana ho. Tsy misoratra ato zany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Fa ianao ny mihaino ny fanahy avy eo hoe eo zany le bitsiky ny fanahy amin'izay mandray ny tenin'Andriamanitra. Hoe amin'ity fotoana ity tokoa ve ny tokony andehanako any. Dikan'izay efa mipetraka aloha le tenin'Andriamanitra. Inona ny marina? Ny marina dia hoe mila mitory filazantsara. Inona ny marina? Lozako raha tsy mitory ny filazantsara. Zay ny marina. Fa avy eo misy marina tsiraidray araka ny fiainany tsirairay avy. Dia ho anazy ao ny marina napetraka ny tompo dia hoe ndana mitory any Tomasy na mivolana ho. Le tenin'Andriamanitra natosiky ny fanamasina dia mitarika ana andray fanapahan-kevitra. Dia hoy zay tamin'ny namana rehetra hoe ndao hitory any Tomasina. Dia nisy ny tena avy eo tena sao dia tsy atao amin'ilay volana ho e. Fa misy zaika be ny antokom-pivavahana ray any dia lasa any daholo ireo. Aiva eo dia izay ve anao nakanana tsy andeha hitory any? Dia nandrendray avy eo tena feno daholo ny toerana any, na hitoriana na nipetrahana. Zany hoe efa marika aloha zany zay hoe sao dia efa eritreritra hoe tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra.
fa mbola napetraka Andriamanitra tato amiko foana hoe zay ny sitrapoko, ataovy ihany io. De rehefa nandeha de ozy le rahalahy zay rehefa nijery toerana tany hoe feno daholo ny toerana tany, fa nisy toerana spesiala mihitsy hoe mbola tsy nisy nampiasa mbola tsy nisy nampiasa, mbola nalalaka be, zay ny vatan'ny 50 sa efa 80 nakany. Rehefa ny tompo zany miasa tsy arakaraka zay eritreretin'ny olona io, fa ny tompo manana système, manana régime hitondrananao. Halleloja. Ny salina nomeny tompo, ny toerana eny an-tsena nomeny tompo, ny vola nomeny tompo. Mbola nisy ambony 12 sibika ary sao de gaga ianao aiza zay vola 12 sibika zay mofo 5 sy ny hazan-drano 2 nomena ny olona tsombo 5,000, mbola nisy ambony 12 sibika avy eo. Tiako tenenanao teo amin'ny 200,000 ariary teo ndray 40,000 ariary 40,000 ariary teo eo nalatsak'izay ny vola tao tam'le hoe andeha hanaovana fitoriana. Le fitoriana nefa eo amin'ny 4 millions d'ariary teo, 4 millions d'ariary teo, nefa le vola iangana zany ohatriny 40,000 ariary. Fa amin'izany tsisy any andrena hoe enao tsy maintsy mandoha an'ity, enao tsy maintsy mandoha an'izao, enao tsy maintsy mandoha an'ry, aleo manao ezaka zao, aleo manao an'izao. Tsia, rehefa ny tompo maniraka kalma fotsiny tsika, zay hitondran'ny tompo eo fa izy maniraka, izy mame an'io. Tsisy akaneritery zany eo amin'ny tompo rehefa manao asa, tsisy akaneritery zany eo amin'ny tompo rehefa manao asa, tsisy fitakiny zany eo amin'ny tompo rehefa manao asa. Fa aoka mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra, aoka mandeha amin'ny impony, aoka mandeha amin'ny fahalalahana amin'izay tarihana fanahy azy. Zay ny hitondrana azy hatramin'izay ka hatramin'izao, ary ho amin'ny hoavy rehetrarehetra mandra-pahatonga an'i Jesosy. De natokitsika nandeha ny fotoana, nandeha ny fitoriana, nandeha ny fanomanana, ny ampiteny ny vola, ny ampiteny ny vola. Fa lazaiko anao fa rehefa vita le fitoriana, mbola nisy ambiny le vola avy eo, any amin'ny 2 millions d'ariary andray ary ny ambiny avy eo. De anaovana fitoriana amin'ny hafa indray zay. Ohatr'izay zany le miaino ny tenin'Andriamanitra de manana ny fanahy, de miaino an'izay pitsihany mandeha io tenin'Andriamanitra io araka ny sitrapon'Andriamanitra. Halleloja. De ohatr'izay koa zavatra tia napetraka amintsika hoe misy zavatra tsy voasoratra ara-baky teny ato hoe zao, fa ianao arakaraka ny fankazaranao amin'ny tompo de izy manolo-tsainanao avy eo. Zany hoe fantarinao foana araka ny tenin'Andriamanitra ve zavatra ataonao, araka ny tenin'Andriamanitra ve le aleanao, araka ny tenin'Andriamanitra ve ny panapahakevitra ao. Ato zany le notisy, ato le critère. Fa zavatra amin'ny antsipiriam-piainana avy eo ianao no manapa-kevitra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Halleloja. Velona ny tenin'Andriamanitra zay, ary tokony hitondra fiainanao anao koa zay. Manao zay matimaty ao mame fiainanao anao Jesosy. Nandefa ny teniny izy, nasisana azy zany. Ianao zay mararirary ao, marary ara-batana mihitsy, mandeha ny tenin'Andriamanitra de manasitrana anao zany. Marary ampanahy, mandeha ny tenin'Andriamanitra de manasitrana ny fiainam-panahinao zany. Ianao marary am-po, mandeha ny tenin'Andriamanitra de manasitrana ny fonao zany. Tia ny fanafody ambony rindra Baiboly, ny tenin'Andriamanitra. Anaka, atongo lany ny sofinao ian'ny filazako. Aza velo eo alomasonao izy, fa raketo amponao. Fa aina ho an'ny mahazo azy izy, ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Halleloja. Raiso ampinono zany, raiso ampinono. Fa zay mino an'izany miaina araka zany. De noho io tenin'Andriamanitra io fa mitarika anao io. Tenin'Andriamanitra nananganana ny Lazarosy, efa maimbo, efa maty, efa midy efarana ao anaty fasana. Fa rehefa nandeha ny tenin'Andriamanitra nomba ny herin'ny fanahy de nitsanga ny Lazarosy. Ny tenin'Andriamanitra koa manangana zay maty ao aminao. Halleloja. Tenin'Andriamanitra koa manangana zay lo ao aminao. Tenin'Andriamanitra koa manangana zay rava ao aminao rehefa mandeha ty tenin'Andriamanitra ty. Halleloja. Fa raisinao amin'ny finoana zay. Halleloja. Rehefa ny tenin'Andriamanitra omban'ny fanahy mandeha de misy zavatra seho amin'ny tompo eo. Tadidinao Petera, nandritry ny alina ray manontolo tsisy trondro azo. Fa Jesosy rehefa niteny, arotsay ny aratonao. De efa kivy amin'ny Petera. Nandritry ny alina nanaovana fanarotona teto tsy nisy mihitsy. Fa ahoana izy Petera? Noho ny teninao de arotsaka any ny arato. Inona mibaiko ny fiainanao? Tenin'Andriamanitra ve? Fa raha ny tenin'Andriamanitra no mibaiko ny fiainanao, noho ny teninao
hoy Petera dia arotsaka eo ny arato. Tena arotsany ny arato nahazo zay rehetra ilaina. Avy aloha ny ten'Andriamanitra hibaiko ny fiainanao. Avy aloha ny ten'Andriamanitra amana anao isan'andro. Avy aloha ny ten'Andriamanitra ivohy ny fiainanao omban'ny fanamasina. Fa hitondra fiainana zany am'izay rehetrarehetra lehanao. Hitondra fiainana zany am'izay rehetrarehetra ataonao. Hitondra fiainana zany am'y zavatra rehetrarehetra ataonao. Fa zay ny voasoratra tato hoe mamoa amin'ny tena fotoany, ny raviny tsy malazo, ny asany rehetra dia lavorary avokoa. Endry noho ny mpampianatra rehetra ozy Davida rehefa naray ny tenin'Andriamanitra. Inona zavatra mampanahanao ao zao amin'ny ho avy? Resaka fianarana, resaka asa, resaka fiandreketana, resaka misy zavatra andeha ho ataonao, anao resaka entreprise. Mpanolo-tsaina anao ny fanamasina ary ny tenin'Andriamanitra no izory. Fa lavorary zay rehetrarehetra ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aomby zay rehetrarehetra ataonao amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izay ny voasoratra ato, zay rehetrarehetra ataony dia lavorary avokoa. Amaranako azy, Josoa toko voalohany, aza avela hiala eo masonao izy ity tenin'Andriamanitra ity. Boky ny lalàna moa izy tamin'izany. Fa amin'izao fotoana izy efa ato anatin'ity baiboly ray manontolo ity, Jesosy Kristy, aza avela eo masonao io, aza avela hiala eo masonao. Saintsay no mandrakariva, anaovanao arak'izay voasoratra ao. Fa raha manao an'izany ianao izy, dia ho ambinina ianao amin'izay rehetrarehetra ataonao, ary ho lavorary zay rehetrarehetra ataonao. Halleloja! Tsy misy sekret fa efa voasoratra ato. Ary gratuit zany rehefa mandray ty tenin'Andriamanitra ty ianao. Halleloja! Saintsay no isan'andro anaovanao zay voasoratra ao.